Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Mahazo manao tatouage ve ny Kristiana? Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe nareo no efa nametraka io fanontaniana io. Ary dia ity zany no valin'ireny fanontaniana izay napetratsika ireny. Mizara roa ny fanazavana izay hoentiko eto ary manasa anao hanaraka hatramin'ny farany izany rehetra izany satria amin'ny tapany voalohany dia hitondra fanazavana amin'ny lafiny biblika ary amin'ny tapany faharoa dia hitondra fanazavana amin'ny lafiny pratika mba hahafahantsika mamaly ilay fanontaniana hoe mahazo manao tatouage ve ny Kristiana. Rehefa jerevantsika aloha ny Baiboly dia miverina indroa ny teny hoe tombokavatsa satria ny tombokavatsa ny teny malagasy izay nampiasaina zany nandikanany hoe tatouage io. Dia ny Levitikos 7:7-7 sy ny Isaia 7:7-8 no misy izany teny zany. Kanefa dia misy ihany aloha ny tenin'Andriamanitra milohan'ny anazavako andreo any amin'ny Apokalipsy 7:7-8 izay miteraka adevitra be amin'ity resaka tatouage ity. Dia ambarany ao mantsy eo amin'ny 9:7 zany amin'ny 7:7 manao hoe ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia misy olona milaza hoe misy tatouage io i Jesosy Kristy satria ny Apokalipsy dia milaza hoe teo amin'ny fehany sy teo amin'ny lambany dia misy soratra hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia anio aloha dia tehiteny amintsika hoe esora ao anatin'ny sainao zany eritreritra zany satria io teny io dia tsy azontsika hanaovana tsokevitra ilazana fa misy tatouage eo amin'ny fehan'i Jesosy Kristy satria ny bokin'ny Apokalipsy aloha voalohany indrindra dia boky tena misy mistery ka na ny teny izay voasoratra ao ary dia tsy fantatra hoe teny anohatra ve sa tena teny izay tokoa ilay izy. Dia rehefa jerevanao ny dika teny ombonana ohatra Baiboly dika teny ombonana dia ny teny ambarany ao dia ny hoe nisy anarana voasoratra ozy izy teo amin'ny lamba be teo amin'ny fehany. Zany hoe ilay lamba teo amin'ny fehany zany no ambara hoe misy soratra hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo fa tsy hoe teo amin'ilay lamba sy teo amin'ilay fehany. Dia eo zany ditantsika hoe mbola misy fahasamihafana zany ny dika teny aloha ary mbola tsy mitovy hevitra zany aloha na dia ny mpandinika soratra masina aza makasika an'io ka noho izany tsy afaka nindeha hitompo teny fantatritsika hoe tatouage avy hatrany io teny io zany. Zay aloha ny anankiray. Ny faharoa dia iverenako amin'izay ilay tenin'Andriamanitra le nambarako teo Levitikos 7:7 sy ny Isaia 7:7. Voalohany aloha dia raisitsika ny Levitikos 7:7 andininy 9:20. Io teny io dia ambarany eo indray manao hoe aza mitetika ny tenanareo noho ny maty na manao tombokavatsa amin'ny tenanareo. Io zany dia mazava be ilay teny hoe aza manao tombokavatsa amin'ny tenanareo. Lalàna nomen'ny zanak'Israely zany tany amin'ny tany efitra alohan'ny idiran'ny zareo ny tany Kanana i Mosesy no nanome azy. Satria nahoana? Satria io teny io zany dia nomena fa ny olona tamin'izany fotoana ny jentilisa ilay olona tsy mivavaka zany dia efa nanao tatouage sahady nanao tombokavatsa tamin'ny vatany ireo ary ilay zavatra nataondry zareo tamin'izany fotoana zany dia tena hoe tombokavatsa izay nataony ho an'ny andriamaniny izay nivavahany. Dia izay no natonga ny le teny teo manao hoe aza mitetika ny tenanareo noho ny maty sy manao tombokavatsa amin'ny tenanareo. Dia azo tohizana koa hoe noho ny maty zany hoe misy antony manokana zany ilay anaovana ilay tombokavatsa amin'izay fotoana izay na ilay izy atolotra ilay olona ho an'ny olona efa maty na koa atolony ho an'ilay andriamaniny zany ny anaovan'ilay tombokavatsa dia tena soratany eo amin'ny vatany mihitsy ilay anaran'ilay andriamaniny satria zavatra efa fanao zany tamin'izany fotoana zany zavatra efa niainana sy hitan'ny olona zany. Dia izay natokan'Andriamanitra hoe aza manao ohatran'ireny zavatra ataon'ny jentilisa reny ianareo fa izaho no Jehova izay andriamanitrareo. Dia sarotra be ny tonga dia hiteny hoe efa mazava be araka izany hoe aza manao tombokavatsa dia dikan'izay tsy mahazo manao tatouage tsotra fotsiny satria raha mijery antsika eo amin'ny 9:7 dia misy teny io manao hoe aza manety ny sisim-bolondohanareo. Zany hoe tsy azo atao zany reny hoe manety ianao dia ny asiana sisiny misy ilay anontanian'ny mpanety hoe asiana lamina ve
dia le asiana sisiny ireny tsy mety zany zay zay. Dia ohatra zany koa leo amin'ny toyany io manao hoe ary aza manaratra ny vokanao izy le volombava ny teniteny amin'izany hoe rehefa ny volombavanao zany aza asiana sisiny aza asiana sisiny zany ny volombavanao fa avelao aniry fotsiny eo aza manao an'izany ozy izy. Zany hoe zany didy zany koa zao a dia sarotra be amintsika ny tonga dia teny zany hoe andao ampiatra an'izany amin'izao andro ankehitriny izao. Dia izay no mahatonga an'izy hoe mila dinihana ilay izy aloha hoe fa inona no nahatonga an'izy ho tsy azo natao dia satria efa nambarako teo hoe fomba ny jentilisa ilay izy. Dia tian'Andriamanitra zany ny Israely hoe hiavaka tsy hanaraka ny fomba ny jentilisa satria raha influencer n'ireo jentilisa ireo izy ka hanaraka izay style rehetrarehetra apetraka ireo jentilisa ireo miala tsiny amin'ilay fiteny hoe style satria izay mihitsy ilay kopom-bolo volombava sy ny ohatran'izany dia ho influencer n'ireo jentilisa ireo izy dia hanaraka ny fomba n'ireo izy ny farany hanao ny fanaon'ireo izy ny farany zany dia ho tonga foana amin'ilay hoe fanompoana Andriamanitra tsy izy ihany ny hafarany rehefa diso influencer n'ireo izy zany. Dia eo zany tsika aloha dia mahita fa hoe norarana ilay izy fa tsy hoe norarana amin'ny ankapobeny ilay izy satria nahoana rehefa mijery tsika ny Isaia 4:7-5 Isaia 4:7-5 dia mahita tsika kosa nefa ny teny manao hoe ary ny anankiray ilaza hoe any Jehova aho ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe any Jehova. Dia le hoe amin'ny tanany dia jereo ny baibolitsika misy aintso kely eo dia ry ambany ry misy manao hoe eo amin'ny tanany zany hoe hanoratra eo amin'ny tanany izy hoe any Jehova ary zany zavatra zany dia zavatra efa fanao tamin'izany fotoana zany hoe ny andevo dia soratana eo amin'ny tanany zany le hoe ny anaran'ny tompo zany le tomponao zany dia soratanao eo amin'ny tananao zany le tomponao ary zay no mahatonga ny Isaia namerina an'izany teny zany eto azon'ny Israely tsara ny dikany io teny io satria zavatra fantatra zareo izy hoe ho avy ny andro izy Andriamanitra eo amin'ny 7 andatsaka ny fanahiko ho an'izay mangetaheta ho an'ny taranakareo ary ny olona raha amin'izany fotoana zany izy dia tena ifo ka isy ilaza hoe zany Jehova ny sasany tena hanoratra eo amin'ny tanany mihitsy hoe any Jehova zay zany hoe hiverina amin'Andriamanitra zany ny olona ka tena hanoratra eo amin'ny tanany mihitsy ny hoe tena any Jehova zahay. Dia otsika hoe ahoana no ahafahana milaza hoe tatouage indray ro teny voasoratra io. Ny antony dia any amin'ny Isaia io ihany 7:7 andininy 9:20 dia ambarany ao zany ozy izy manao hoe indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelatanako ianao. Andriamanitra no niteny izany tamin'ny Israely hoe ianareo izy satria amin'ny 4:20 izy sy 5:20 mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy dia hoe tsy mety manadino ihany izy izy fa izao kosa tsy anadino anareo satria izao efa vitako tomboka vatsa teo ampelatanako ianareo. Eo indray zany dia miverina le hoe tomboka vatsa hoe soratra eo ampelatanana izay maneho hoe fananana. Le tany amin'ny 4:7 izy dia midika hoe any andevona koa hoe anoratra hoe any Jehova zahay. Eto amin'ny 9:7 dia miverina hoe efa anaty voasoratra teo ampelatanako anareo Jehova zany hoe efa anareo izy dia tsy manary anareo tsony na tsy manadiona anareo tsony. Zany hoe hitantsika amin'izany zany fa misy Levitikos izy miteny hoe aza manao, misy ny Isaia izy miteny hoe ho anao an'izany ny olona za koa nanao an'izany amin'ny tanako ho anareo sy ny ohatran'izany dia gagitsika hoe ahoana ary zany fa to mandrara to manao ihany nefany. Dia eo zany no ahitantsika ny conclusion fotsiny zany dia tsotra hoe miankina amin'ilay tanjona zany le izy. Fa raha ohatra le Levitikos hoe ataonao an'ny maty izy na ataonao an'ilay Andriamanitra tsy izy le izy dia amin'izay fotoana zay zany nirarana le izy. Fa aty amin'ny Isaia zany le izy hoe any Jehova ho any Jehova zany any Jehova zany ilay soratra sy ilay zavatra samihafa ka na i Jehova raha dia manoratra an'ilay izy dia amin'izay fotoana izay tsy voarara ilay izy. Ary matola izy natao ohatra teo raha ohatra ka zavatra tsy azo atao mihitsy dia tsy hiteny an'izany mihitsy Andriamanitra hoe vitako tomboka vatsa teo ampelatanako ianareo. Tsy hanao an'izany mihitsy Andriamanitra, tsy hiteny an'izany mihitsy izy raha hoe zavatra tsy azo atao mihitsy izany tomboka vatsa zany. Fa ilay tomboka vatsa voarara eto amin'ny Levitikos 7:20 zany dia mila mijery tsara ny contexte amin'ny akapobentsika hoe fananinina io no voarara dia ohatran'izay ny aty amin'ny Isaia. Zay aloha zany ny ambaran'ny Baiboly. Raha fitiniko zany ny ambaran'ny Baiboly dia ny hoe tsy mandrara
amin'ny ankapobeny ny fanaovana tomboka-vatsy raha tsy hoe amina tomboka-vatsy manokana raha ohatra zany zao amin'izao andro iainantsika izao dia reny le tomboka-vatsy le tatouage misy sarina karandoha misy sarina signe franc-maçonnique isan-karazany reny no ataon'ny olona tomboka-vatsy reny zany tsy mety ary reny dravana dia tena teneniko amintsika fa mampiditra fanahy maloto reny tena efa maro no efa nijoro avolombelona fa tena amin'ny alalan'ireny tomboka-vatsy izay ataon'ny olona hafahafa ho an'ny Andriamanitra izy sy nireny bibilava be sy an'ireny no hidiran'ilay fanahy maloto ao anatin'ilay olona dia mila mitandrina tsika fa tsy hoe zany ny ataon'ilay mpanao baolina malaza ihany na dia izany dia andeha hanaraka koa tsika fa mila mijery tsara zany tsika satria sao dia ho tafalatsaka ao anatin'izay ianao kanefa tsy mampirisika koa ny baiboly fa milaza fotsiny izy hoe mety hisy olona ao amin'ny Israely izay rehefa tena any orina any dia anoratra ao amin'ny tanany mihitsy izy hoe any Jehova ary Jehova koa efa nitemana hoe ianareo Israely dia vitako tomboka-vatsy eo ampelantanako dia ny dikan'izay zany dia hoe sady tsy mampirisika izy hoe manaova an'izany nareo kanefa ny koa izy tsy mandrara amin'ny ankapobeny raha tsy amin'ilay zavatra manokana le nitenenako teo ihany zany zay aloha zany ny foto-kevitra ambaran'ny baiboly rehefa jerena le izy dia mety misy mahenao zay zao dia falifaly hoe ay azo atao ihany kay zany izy ity dia ambaran'ny baiboly aloha ny hoe ny zavatra rehetra dia azo atao fa tsy ny zavatra rehetrarehetra ny mahasoa ny zavatra rehetra dia azo atao fa tsy ny zavatra rehetrarehetra no mampandroso tsy ny zavatra rehetrarehetra ny mampandroso ary eto amin'izay no iresahako ny lafiny pratika zany le lafiny pratika zany za manokana ravana dia tena miteny aminao mihitsy raha tanora hoe aza manao tatouage zany aza manao an'izany satria raha jerevanao ny lafiny pratika dia tena miteny aminao fa tsy mampandroso io ohatra fotsiny zao ny akabetsahan'ny olona izay manao an'io rehefa manao an'io indray mandeha ianao dia tsy afa-po fa manomboka tsy mijanona manao an'io mihitsy n'le olona lasa ohatra misy filana teanao an'ilay izy foana zany dia izany mahatonga ny olona sasa lasa feno tatouage ny vatany satria mefeno ihany ny vatany satria misy an'ilay filana teraka ao anatiny ao dia le anao an'io tatouage io amen'ny vatany ary ny hafarany dia tena ivadika aorera mihitsy izy ao anatin'izay ny baiboly zany raha ny teny hoe nataon'Andriamanitra tomboka-vatsy eo ampelantanany tsika dia tsy miteny zany hoe asivy tomboka-vatsy ny tarehanao sy ny tananao sy ny tongotrao sy ny vatanao ray manontolo zay zany le izy ny faharoa dia izao tena be dia be ny olona manenina satria le zavatra tsy afaka miala intsony kanefa itsika dia miovaova mety an'io zao mety hoe tiako zany ny resaka hoe mahafinaritra ny resaka hoe misy voninkazo na mety misy sary na mety misy zavatra tiako fa afaka folo taona mety tsy ho tiako tsony ny zavatra iny amin'izao fotoana zao mety ozy ianao hoe tena nandresy ohatra zany le mpanao baolina le barea dia faly ianao dia nasianao soratra mihitsy teo amin'ny tomboka-vatsy anina mihitsy hoe tiako barea avy eo nefa ny taty aoriana resy foana indray le barea dia sositra ianao dia manomboka lasa tsy dia tianao tsony le barea kanefa le tatouage efa voapetraka teo amin'ny tananao teo dia inona indray no azonao atao fa dia anenina amin'io ianao misy olona dia soratany eo ny anaran'ilay olon-tiany dia mety ozy hoe mandrak'izay ny fitiavako azy hiaraka foana zay tsy hisaraka mihitsy zay fa vita mariage sy ny ohatran' zany fa tadidio tsara fa afaka 5 taona na afaka 2 taona mety ho faty ane io olona io dia anambady indray ianao dia ahoana ny fanambadianao nefa nenao efa nasianao soratra teo hoe ny anaran'ilay olon-tianao iny dia lasa tsy mety la izy amin'izay fotoan'izay manenina ianao ary tsy vitan'izany ihany hoe le zavatra soratana sy atao amin'ilay izy mety hampanenina n'le olona fa ianao koa mety mitombo mety miaina ohatra fotsiny zany zao raha toka hoe ngezangeza ianao dia asianao sary eto sarina olona zany eto fa rehefa lasa miakely ianao dia lasa déformé iny sary iny dia lasa ratsy be dia lasa problème ao anao indray fisian'iny sary iny rehefa satria ratsy le izy na koa lasa ny angeza ianao dia mivoraka be le izy dia lasa niova koa zany le sary amin'izay fotoan'izay dia be dia be ny olona manenina dia lasa tsy tiany indray ny vatany rehefa avy eo dia lasa olana hafa indray izay le hoe ahoana ny ataoko fa le tatouage-ko tiako alana nefa izy efa tsy afaka tsony dia lasa miaina ao anatin'ireny le hoe mélancolie sy le fahatezerana sy le déception dia dépression ny mitondra amin'ny dépression izy rehefa satria izay ny déception foana ihany no mitondra makany amin'ny dépression ny fahatelo koa dia resaka complexe satria ny ankabetsahan'le olona manao an'izy dia olona indraindray mety hoe misy tanora ohatra vo 2 taona vo 20 taona 9 taona dia fa manao an'le izy zady olona mbola tsy tena vorisaina mahalala hoe inona ny zao na ahoana ny tokony atao fa dia mahita an'le olona manao tsiny dia asiana karandoha be eo
dia tonga dia ataoko iteto mihitsiny satria indraindray koa manko ohatrany hoe teany hoe ta tena enjana za tena dadany sy ny ohatran'izany na hoe anafinaritra na le sarina bibilava be ty dia ataoko eo tsy mahalala ny inona koa nefa dia ataonao le sarina bibilava avy eo amin'izay ianao rehefa hitady asa dia tsy mety mahita asa ianao na koa ianao rehefa asa mety misy tovavy tianao ohatra dia ozy le ray aman-dren'le tovavy hoe tsy manambady ny olona be tatouage be io ianao na inona ataonao dia tsy mety dia rava le fifankatiavanareo dia lasa manenina ianao na lasa complexé amin'izay ianao rehefa avy eo vokatr'ilay fisian'ilay tatouage satria ny olona ane na ahoana mbola maro be zany hoe fitsarana ivelany préjugé ataon'ny olona amin'izany hoe olona misy tatouage zany ekena aloha hoe tokony hialany zany hoe tokony ampianarina ny olona tsy hanao an'izany kanefa mandra-pahatateraka an'izany fa tsy ho vitanao rapitso manala ny olona ao anatin'izany fa mandra-pahatateraka an'izany aloha zany a dia zakao zany aloha ny fitsarana ataon'ny olona mahakasika anao satria amin'ny ankapobeny kosa aloha na tiatsika na tsy tiatsika dia matetika reo olona izay mifoka tsy lamboto sy ny ohatran'izany no tena be dehibe manao an'io za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra fa ny akabetsahany be dehibe tena manao an'io dia olona tsy lamboto daholo ary zay no mahatoka le olona lasa misy préjugé zany misy fitsarana ivelany hoe sao dia mba tsy lamboto ary ty olona ity dia matahotra izy andray anao raha misy asa zany na ny orina mety hoe asa anatin'ny fiangonana mety hoe misy manolo teny ianao aty aoriana dia lasa sarotra be zany ny ahafahanao manao le asa fanompoana satria misy karaha misy tatouage na karandoha kosa ve ny tarehanao dia sarotra be ho an'ny olona ny mandray an'izany sarotra be ho an'ny olona mandray an'izany na dia amboarina ary ny sain'ny olona hoe tsy le endrika ivelany fa le toe-pony tena jerevan'Andriamanitra sy ny ohatran'izany dia matahotra ny olona dia sarotra dia tsy omena tsiny koa nefa ny olona satria misy zavatra hitany eo amin'ny fiarahamonina mahatonga azy matahotra dikan'izay zany lasa mety hanana an'izay complexe zay ianao rehefa avy eo ary rehefa nambaraka teo fa io resaka tatouage io dia misy resaka spirituel koa ambadika io fa tsy dia hoe ataotaon'ny olona misy afatra ny eo ambadika ireny zavatra ireny misy afatra daholo eo ambadika ireny tatouage ireny fa tsy hoe dia ataotao fatifatany eo akory le izy misy afatra tian'le olona mpitaina ao anatin'ireny ka izay zavatra izay mila dinihana lalina satria raha manao sarina misy sinina apetran'izao eo dia misy dikan'izay misy hoe appartenance mbola eo foana zay zavatra hoe ity ny tomponay ity no ivavahanay ity no arahanay ka manaranaraka n'le izy fotsiny tsika dia eo amin'izay le teneniko teo hoe misy olona mijoro avombelona hoe lasa ny dirany fanahy maloto vokatra teo amin'le tatouage zany no irika nahafahan'le fanahy maloto ny posséder anazy dia niditra tao anatiny dia mila tandremana ny zavatra ohatrany akoatran'izany ny aretina zay tsy ho resaritso fa be dehibe ny aretina zay mety ho azo vokatra io zavatra io zany amin'ny lafin'ny pratika ary izy dia tena tsy misy vokatsoa hoe entin'le izy mihitsy aloha zany raha azo eritreretina le izy ary aveo koa raha mety ahatonga anao lasa fieboeboana firereana fisekosekoana satria raha misy tatouage zao eto amin'ny tananao eto dia mazava azy fa ny akanjo vidinao dia tsy maintsy akanjo hatraty foana zany tsisy tanana eto dia lasa ohatrany hoe misy reharenao mieritreritra ny tenanao zavatra dia miatiren'ny olona amin'ny alalan'iny tatouage ataonao iny dia ny akabetsahan'le tanora sasany dia hafa mihitsy ny motivation anaovany an'ilay izy indraindray mety hoe fa rébellion fotsiny eo amin'ilay ray aman-dreny zany teany eo fotsiny hoe za tsy te halala zany fa tsy maintsy ataoko eo dia manao fotsiny dia amin'izay fotoan'izay efa tsy mety satria raha mbola zanaka eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreny ianao dia tokony hankatony ray aman-dreninao ka rehefa tsy teny ray aman-dreny hoe tsy mety dia tsy mahazo manao ianao zany aloha raha mbola eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreninao dia efa mandika ny soratra masina ianao dia amin'izay fotoan'izay efa lasa fahotana mihitsy le izy ny sasany dia tsy ampy an'le antona hoe identité mitady le identité ihany foana izy dia tsy hitany mihitsy zany l'identité dia lasa mametraka an'ireny foana dia mieritreritra hoe tena ohatry zao mihitsy mahizy azy anahy dia za tena zao efa tsara ianao zay aloha dia teneniko zay efa tsara ianao nanaovan'Andriamanitra anao ohatran'izao natoraly itsika tsy navoaka an'Andriamanitra tany kibondrentsika ohatran'ny biby hoe misy sarisarina misy soratsoratra fa nataon'Andriamanitra madio ohatran'izao ny hoditrantsika dia za manokana dia resy lahatra hoe aleoko tazomina ohatran'izao ihany le izy raha ohatra le olona zany ka manisy tatouage izy ka jaune toko 7/5 ny ataony eto na ataony eto tokoa le hoe any Jehova na ataony eo amin'ny vatana zany hoe azo fijaliana sy ny ohatran'izany dia za zany aloha dia tsy teny aminao mihitsy hoe fahotany zany satria Andriamanitra mahalala ny motivation an'le olona nanao an'io zavatra io ary izy Andriamanitra ihany no afaka handrefy fahotany zany na tsy fa ny baiboly averiko ihany hoe mazava tsara hoe izao no tsy mety amin'le izy fa ny ohatran'izao akory tsy hoe tsy mety fa misy olona manao an'izany ihany na Andriamanitra ary dia nanisy tomboka vatsa teo ampelantanany an'Israely
dia izay zany le vidéo raha ohatra ka hoe jerevana izy ny valiny zany dia mahazo manao ve ny kristiana tatouage dia ozy aho hoe miankina amin'ilay tatouage zay atao le izy a kanefany a iza manokana ihany koa dia mandresy lahatratsika aza manao mihitsy fa isy envianao an'io foana ianao dia fatorana io ianao a dia lasa tafiditra atin'ny frérana amin'io a avy eo ianao anenina amin'io zavatra io any orinany a dia ho pitehan'io amin'ny fiainanao fa avelao amin'izao fotsiny a dia izay ary tsika kristiana dia izao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovagna fanavozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina tsy izay ataon'ireny mpanao baolina malaza ireny akoa dia tsy maintsy ho ataontsika na ataon'ireny mpira malaza ireny dia tapahany iray ny volomasony dia manapaka volomaso daholo koa tsika ataony ohatra n'izao indreny akanjony dia manao ohatra izay indray tsika fa mba jerevy ihany hoe mahasoa ve zany a mampandroso ve zany a mety amin'ny finoko ve zany a inona nafatra ao ambadika zany a inona ny tanjona ao ambadika zany a zay tsika vao manao ny zavatra rehetrarehetra fa itsika kristiana dia any Kristy tsika ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra tao anatsika ka dia tandremo tandremo ny tempolin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra atsika dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen.